Hitanareo amin'ny Exodus toko faharoa andiny faraka amin'ny roapolo aritako fa tena ohatra tsara ho antsika rehetra mihitsy io ndao jerena kely ary ny amin'izany hitanareo. Mosesy dia nitaizana tao an-tranon'ny Farao. Ary nanana tombontsoa betsaka izay tsy ndrehetra nahazo zany. Arena, kantsara sy ny hafa. Nanana ny zavatra izy fa efana. Niezaka nanampy Israelita rey izay mbola tsy tamin'ny fotoanan'Andriamanitra. Ka na dia nanana anjo teo amin'ny fiainany azy Andriamanitra dia toa nandeha alohan'Andriamanitra izy. Dia lasa izy dia nandeha namono Ejiptiana satria nanao tsinotsinona Israelita izay isan'ny fianakaviany io Ejiptiana io dia izy no solovaika any akalana ka dia nanamboatra ny toetra indray Andriamanitra aloha ary matetika mihitsy rehefa mila izany zavatra izany ianao dia mifarany anananany ilay antsoiny Baiboly hoe tany foana na koa ny hevitra. Misy olona mandalo tany foana amin'ny fiainany ve zao? Eny ary, lasa ary sika, fa ho azonareo tsara ny tena hevitra rehetrarehetra. Rehefa mandalo reny fotoana reny sika izay toa tena mafy amintsika, tsy hoe natao handratrana antsika akory reny, fa natao hanamboarana ny toetra antsika sy hanampy antsika mba ho tsara amin'ny olona arak'izay tadiavin'Andriamanitra antsika, mba hahatonga antsika hanana izay tiany hanana antsika. Miaraka amiko nareo. Re olona raha mba fantatrareo mantsy zavatra sasany lalovako ny alohan'ny nahafahako ny joro teto alohanareo teto androany. Oh. Ny ray tamin'ireny andro ireny no ezahako ampianarina nanondratana boky na koa lalana hafa izay niarahako tamin'Andriamanitra fa mandany fotoana foana ihany aloha manoratra izany. Zany hoe tsy haiko akory nambazonareo sara-tsaina azy misy aminareo mahazo ihany raha tena nikorotana tahaka anareo firy aminareo zao tena be korotana koa. Eny ary, zao. Efa tena narary mihitsy. Zany hoe avy tany amin'ny misy anao anakeo amin'ny misy anao zao fa amin'ny lafindray manam-pifaliana sy fiadanana kokoa ianao zao no ny tany aloha ka araky ny andronao ao amin'Andriamanitra zany vao maika hiatsarana izany zavatra rehetra ihany ihany koa. Fa mila mandany fotoana ianao mba hamelanao n'Andriamanitra hiasa ao aminao, mila velanao ho Andriamanitra amin'ny fiainanao izy fa tsy ny maimaika azo ny zavatra rehetra izay ilainao foana amin'ny fomba ilanao zany. Za tena tsy afa-po fotsiny tsy mahonina, milan'izao fa maninona raha mba manomboka milaza fotsiny hoe Andriamanitra isaky milaza ianao hoe zao no mety. Rehefa ho ianao hoe zao no mety, dia ohatr'izany koa ny tsy ananako afa-tsy tanjona tokana dia ny onona isan'andro amin'ny fiainako ataoko ho fomba fiderananao. Za mino fa raha mahon-tena isan'andro amin'ny fiainantsika sika fideranan'Andriamanitra zany. Amen. Zany zao fomba raha hiderana azy. Matoky anao tiako ianao. Afaka mankafy ty andro ty na dia tsy mahazo izay tadaviko azy. Ka Mosesy nila nitsoaka tany an-tany foana, nila nanao fiainam-baovao an-tenany aloha dia andao jerena ny toko Exodus faharoa toko faraka amin'ny roapolo. Ary sitraky Mosesy ny hitoetra atao amindra lehilahy. Ary Zipora zanany vavy dia nomeny ho vadiny Mosesy. Ka hitako fa tena mahaliana ny mahita hoe nahazo fivoam-piainana mihitsy izy. Marina, tena ho an'olona zany androany. Hainy fa very ny fiainany teo aloha. Mety misy olona veto izay tena ao anatin'ny fanomboana fiainana vaovao zao, hainao fa very le fiainanao taloha. Dia ho anareo ty androany. Za zao ohatrany tsy mbola tena nampiasa ty soratra masina ty ho afatra. Mosesy tena nanana fivoam-piainana tanteraka, tena tsy ilay toy ny talohantsony izy. Tsy nanao ilay fanaony talohantsony izy, tsy niaina tany amin'ny fiainana talohantsony izy, tsy nanao ilay fahefana sy tombontsoa izay nananany talohantsony izy. Dia zao izy zany mahita ny tena miaina ny tany foana. Fa ny Baiboly mbola milaza ihany hoe nahonteny izy. Tsy nalala izy hoe natsoin'Andriamanitra. Dia hitanareo zao, raha afaka mianatra nareo ary za afaka mianatra ny ahonon-tena. Ninona zava-mitranga misy atsika amin'ny fiainana tsy midika zany hoe tsy mila ninina ianao. Fa tena mila zavatra sika. Mandehana mitadiava zavatra fa tsy olana zany. Fa aza mitsiriritra zany. Dia ianareo inona ny fitsiritana? Rehefa maniry zavatra loatra ianao ka tsy mety faly raha tsy misy zany. Rehefa mitady ho fisondrotanao ampiasana eo ianao ka tsy mety faly foana raha tsy mahazo zany. Raha ohatra ka vehivavy tokantena ianao ka te hanambady mafy ka efa tena tsy faly tsony mihitsy ianao na amin'ireo namanao izay mahazo vady. Dia hoe ianao hoe za tsy mba faly zany tsony raha tsy manambady. Na tsy ho faly zany raha tsy efa mananjanaka. Na za tsy ho faly zany raha tsy manana an'ity. Tsy ho faly zany raha tsy manana an'izao. Zany famantarana mazava fa tsy mbola vonao amin'ny zavatra tadavintsika sika. Aizo.
mila faly ianao amin'ny toerana misy ianao raha tena tianao marina ny azo zay tianao. Fa mila faly amin'ny misy ianao ianao raha tena tia azo zay ilainao marina. De azo antoka fa betsaka ny olona zay mijery. Zao afatrao amin'ny tele zao ary nahazo fivoam-piainana lehibe nareo, efa very zavatra nareo. Mety efa nilozan'olo tiana, mety vao avy saran'olo tiana ianao, mety misy olana nitsaka anao, mety tena misy olana tratranao mihitsy. Mety very ny asanao, mety very ny retiretinao, mety hoe very daholo ny volanao tany amin'ny fampiasam-bolanao, tsy haiko aloha fa hitanareo. Zao nareo tena mahita nareo hafa mihitsy zao. Hitanareo ty no andro nataon'ny tompo de aza vela ifarany zany aloha zany mba ho fiandohana vaovao de menarany mba ho faly na manambady na tsy afaka ho faly amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainanao ianao. Hitanareo zao. Za tena mahalala tsara fa ny isan'andro a de mitondra anakaiky koa ny fotoana rehefa tsy hoe ntsony aho fa zany akory tsy midika hoe fa tsy manana taona tsara tavela tsony aho fa te ilaza aminareo fotsiny aho fa manomboka isaina hafa mihitsy nareo rehefa mandalo ny toerana misy aho. Ndrehetra nge malala hoe firy taona zao miteny azy ireo foana fa tsy miraharaha koa fa hitanareo tena isaina hafa mihitsy nareo. Hitanareo zao tsy tsy mba mipetrapotsiny amin'ny saina izany fotsiny fa isika tsy tia antitra zany. Fa ohatran'ireny tamin'izaho mbola 5 taona reny ihany. Ka de betsaka amin'ireny nampionina tsy ny zavatra rehetra tamin'ny fiainana nandeha araky ny latsika azy fa za efa nanao izay anompoka an'Andriamanitra amin'ny fo mionina. Za tena tianao tahaka vehivavy amin'ny obolana faraka amin'ny 30 rehefa tonga ireny fihetsem-po tsy mahomby mangalatra fiainan-dreny manao izay amenona ny foko za andray de tsy andany andro amin'izany. Za tsy anaiky amela zany. Fitseratena mivoaka any, tsy fahononana mivoaka any. Fa zany fiainana izay iainako zao. Obolana 7 de tena malina no kely ary milaza zany hoe ny fiainatsita sy ny fandriganana tsy mety voky. Zany ny olona tsy mety afapo. Obolana 7 zany isan'ny fampijaliany elo tsy mba mety ho afapo izy. Ka hitako fa mety mba ho afaka ny lazy sika ary tsy tena ho lavitra ny fotra hoe raha tsy afapo mihitsy sika eto tany de mety efa tena miaina kely amin'ny elo zany sika ety. Hitako hoe ny sombiny ngeza indrindra amin'ny toetra ny afobe de ny fisarana tanteraka amin'Andriamanitra. De eta zay tsy azo fenona mandrakizay zany. Zany zao de fahatsapana mahonena mihitsy fa tsaroko aho ohatr'izany mihitsy. Mila tena afaka mankafy ny toerana misy atsika sika eny an-dalana ho any amin'ny alay atsika. Eny ara. Dao iresaka varavarana vitsiny amin'ny fahononantena sy ny fahafapo. Voalohany aloha ny toetra mietry aloha de isan'ny zavatra fototra zay anampy atsika ny mba ionina. Ny olona mietry de misaotra foana ny amin'ny zavatra izay ananany. Feno fisaorana amin'ny ananany satria ny mpanetry tena de malala tsara mihitsy hoe izy ane ka tsy mendrika ninina tamin'ireo fananandreo ka zay ananandrehetra zany de fitahiana lehibe avy amin'Andriamanitra. Miaraka amin'ny fenareo. Fa ny olona mirehireny mihevitra fa hoe mbola miampy foana ny azy fa na de efa manana be azy mbola mitady hafa ihany. Ny fanetretena ny fahendrena tsara indrindra zay tena tokony ho katsatsika foana. Ny fanetretena ny varavaran'ny fisandratana. Ny Baiboly milaza ao amin'ny Petera 1:10 manetretena eo ambany tara-maherin'Andriamanitra fa amin'ny fotoanandro de anandratra anareo izy. Fa ny andiny manaraka milaza hoe apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Ka ny fomba zay anetrentsika ny tenantsika zany de ny fametrahana ny fanahina rehetra eo aminy de milaza hoe za ndray de tsy anatsony rehefa mitrango tina mitrango zao na iza ny mahazo inona na maninona no tsy mahazo zany. Ny asako de nideranao androany amin'ny fiainana izay mahony tena ary za mino fa raha manetry tena ka manao zany de amin'ny fotoana mety ianao no nandratra. Mahafinaritra. Zay mietry ny mahita fitsaranao any fanahany. Manetry tena ihany no afaka mivelona sy miara-miaina amin'ny olo-kafa. Zay manetry tena tsy mahita ny tsy mety amin'ny olo-kafa zany foana ary zany no isan'ny zavatra miteraka atsika ho amin'ny tsy fahononantena mihitsy. Isika tsy mba faly amin'ny toerana misy ny hafa na isika aza tsy mba faly amin'ny toerana izay misy atsika
sika te hita miavaka amin'izay fatoerana misy antsika foana te olona zay tsy isika za zao nanoratra zavatra vitsy reto zay mety ho sehatry ny tsy fahononantena de ho hitanareo zay mety aminareo mety tsy te ho betsaka angamba tsy haiko aloha fa nareo te ho hafa foana mantsy fa tsy mba mianana mihitsy amin'izay mahay anareo zay zao tsisy paka eny ary nareo mitady fiainana hafa mihitsy de mijery olo-kafa azy nareo de mihevitra hoe tena tiako rasiko ny fiainanao tiako ananana ny fiainanao mety misy aminareo akory mijery ady misaina hoe tena tiako iainana ny fiainanao zao mety tsy de tena zany loatra hitanareo satria tsy tonga de zao daholo nge zany rehetrany mety tsy tianao zany asa mafy zay nataoko taloha zany mety tsy maniry ny aina anaty fitoerana na trano kely reny ianao ka zay mahitanao rehetra de mananambara momba izay ataonao daholo fa misy vidina aloha ny fijoroana eto ary tena tiako zany satria nosorany amin'izany fa tiako ambara de hoe tsy misy dika ny fandriana zay fanana ny hafa ianareo nahoana satria raha tsy omban'Andriamanitra ianao ho any amin'ny misy azy reny na koa ombany ianao ny amin'izay ananany de vao mainky ampahonena anao fotsiny zany ny anjara andraikitry ny fanaovana zay ataoko na ny fanaovany hafa izay ataony de efa mahafaty na mamotika anao raha tsy voaositra ho an'izany ianao aza mba maniry olo-kafa zany efa mahagaga ianao amin'ny toerana misy ianao zany hoe efa tena mampitolagaga ianao amin'ny toerana misy anao Andriamanitra efa nanome zavatra anao sady nanome anao ny fahafana ho ianao aza mba maniry ny olo-kafa zany le olona za tena nandany androm-piainako tamin'ny fitadiavana olo-kafa foana ianao mitady talenta sy fahafana samy hafa foana ianao te hitovy amin'ny olo-kafa ianao te hitovy bika aminy hoe ny toe-batany mihitsy impiry moa no nijery reny vehivavy mahia reny zay tsy mihinana afa-tsy zavatra kely isan'andro de hoe mba hifoana zany mihitsy zako hoe fa nanao reny tsy finanankaniny reny fa hoy hoe tena hitako fa maty ty vatako ty mety andeha azonareo za ranga tena tiako ny toe-batanao satria de mila nanao kady zany petit pois 4 tsaramaso maitso 3 de zany mba hoanina mitady tsindry-tsakafo voavondronono kely atao avy amin'ny kafe fa hoe tena mionina Andriamanitra tena mionina mihitsy zany ve azonareo le tiako lazaina de mbola niazona le ray izay tsy ho tananareo mihitsy fa tsy hitako ny amaritana azy nefa mampanantena fa ato ihany zany zao Baiboly milaza hoe ary tena miresaka ny amin'ny miaramily zany ka nefa de mety amindrehetra hoy izy hoe mianina amin'izay karamanareo ahoana madama ianao zany mandeha lavitra za tsy milaza hoe tsy mihina fisondrotan-karama ianao fa milaza ho an'ny resaka androany tompo ty no afaka vitako androany de za manao toetra ratsy mikasika zany tsy hanovo zany mihitsy tsy akory zany le resaka isika mijery olona mba hanome atsika zay tadavintsika fa Andriamanitra ireny ihany no afaka manome an'izany satria izy ihany no hiteny amin'izy ireny hanome atsika zay ilayntsika mila sorintsika amin'ny olona ny masontsika de ajanona ny fiandradrana olona hanome atsika izay ilayntsika de mijery an'Andriamanitra aza mba tezitra amin'ny olona akory satria na izany aza napaka ny fantsona ny andehanana izany raha zao hoe za tsy ho tezitra amin'izy ireo za mandany ho tezitra amin'ny zareo Andriamanitra za matoky anao hanome izay mendrika ny amin'ny ho asy io ka raha tianao omena azy zany amin'ny alalan'ny chèque de tsara zany fa raha tsy zany mbola afaka omenao azy zany amin'ny fomba hafa fa za tsy handeha toky olona amin'izany fa za matoky anao misy olona ve zao matsiaro tsy fitovinany amin'ny fahasamihafana mety hoentiny zany eo amin'ny fiainanao
hitanareo raha am'ireo zavatra mila nandalovako foana tamin'ny fiainako dia lay karazany zavatra tak'izay nitantaraiko aminareo zao zany rehefa nandalo toerana nisy ataloha ny amin'izay misy am'izao dia nianatra ny tsy ametraka ny fiandrandrako amin'ny olona mihitsy zany isan'ny antony mahadiso fanantenana antsika sy tsy mampionona antsika dia satria isika manana fiandrandrana amin'ny toerana diso ny baiboly milaza amintsika mba hatoky an'Andriamanitra ny olona tena tsara sady mahagaga mihitsy fa tsy manana zo sika izay amelantsika ny tsirairay avy amin'izao ny olona manao zavatra izay tena manimba antsika matetika ary afaka milaza mahitsy na andry zareo azy atao tsy mahazo izay zavatra ataony fa dia tena tsy hainy akory izay ataony zany ny asa taloha afakely zay za tamin'ny mbola niasako tamin'ny olona zay to jerenao mato tsara-panazy zany fa tena mahitsy fa tena nohararotina tsy tena nomena azy tamin'ny karama tena mba mendrika ny asako ary tena nila taona maro vao nalala fa ay mila tsy mijery olona fa mijery an'Andriamanitra fa ny any afaka lazaiko dia hoe mety tsy voaovako zany fa Andriamanitra namaly soa zany imbetsaka mihitsy raha toka manana toetra tsara nareo na dia tsy mbola azonareo amin'ny fotoana tianareo andrasana azy azy zany Andriamanitra andray an-tanana anareo amen misy olona miny zany vi androany ny ahon-tena Andriamanitra betsaka ny zavatra ilaiko fa za tsy anaiky tsy ahon-teny zany ary nisy lehilahy ray nananjanaka rôlahy ny faralana anao tamin'ndrainy hoe raha eo meo any anjarako amin'ireo izay tokony olovako meo ny tsy fahamatona milaza foana hoe meo fa andro vitsy taoriny izay ihany nanankona ny fananandrehetra le faralahy dia nandeha tany an-tany lavitra tany dia tany nandaniany fananandrehetra jereo zany zava-mitranga rehefa mahazavatra melohan'ny tena fahavonanao amin'izany ianao dia laninao fotsiny any zany nareo ve mihevitra fa tonga dia navelan'Andriamanitra nanao zany tamin'ny zavo naniry anao zany fa nanaovako adalano an-tenako zany ary mety ho nandratra ola maro 7 rehefa nanapitra izay nananandrehetra izy dia nisy mosary tamin'izany tany zany dia nanomboka ny anahatra sy fahadiranova izy raha toa mamaky io nareo dia hainareo ny tantara fa nefa rany dia lasa tany amin'ny toerana fiompiana kisoa ka dia nihinana sakafo tany dia lasa zany fiainany avy any amin'ny hoe zanaky ny olona mpanan-karenandrindra izay manana tany olona manam-bola zanaka tiana nanana tombontsoa nanao hoe meo ilaiko izao zany zay ihany ny faratany amin'ny efitra ny azy moa dia trano kisoa ka fa ny anosesy ny tany any efitra zany ny tena karazan-javatra maro mino fa ny anareo koa zao zavatra hafa mihitsy sika rehetra samy mila mianatra daholo na zanatra zany ka ny 7 tiako ary rehefa nody amin'izay ny sainy inona moa zany hoe nody ny sainy tiako zany hoe zao ny tenin'ny farany inona ary zao ataoko zao inona ary zao ataoko zao firy moa zao nisan'ny olona izay karamaniny raiko reny zao dia manasakafo ampy sady tsy lany ny azy zany za ty maty ny anoanana andeha hitsoka ifody andeha ody any amin'ny raiko dia andeha ilaza aminy aho hoe ray efa nanota anatrehan'ny lanitra sy teo anatrehanao ary tsy mendrika ny hoe atsoina ny zanakao tsony fa mba atovy eny ary zaza kristianina meo mila mahazo tia mafaly mila mahazo andria mafaly tsy dio ny trano kisoa firy aminareo zao mahazo elazaiko eny ary raha tsy zany dia adin'io zany fa mbola mila zany foana ianao taona maro azy ny farany ianao hita hoe ina ary zany nataoko zany tsy misy tamin'reto zavatra izay noveriko fa ilaiko ananako reto ka ny tena ilaiko marina ny ilaiko ka dia Andriamanitra mila ny sirapony amin'ny fiainako mila manao zavatra amin'ny fombany raha io ataovy arak'izay tianao izao ny ainga avy amin'ny hoe meo lasa tovy saika mila trano kisoa ray zany na roa tsy manam-potoana nazavana santsony
hitanareo mety amin'ny olona zay tsy tena nitondra tsara anareo zany. Mety mampametraka ny fitokisanao amin'ny olona zay nandratranao na nandiso fanantenananao. Zao Joyce, manina Andriamanitra no mamela an'izany hitranga, tena mety matoky loatra ny olona io ianao. Mety mahatsiaro tsy afaka miaina tsy misy azy zany ianao, de matetika hitanareo zao mety manao fahotana mihitsy azy sika mba hiazonana fifandraisana. Zaho tsy tianareo andeha amin'izany sa ahoana? Fa tsy manao an'Andriamanitra voalohany zany. Mila tena mahay mitsoka zay rehetra fifandraisana. Mitady anelanelana antsika amin'ny diantsika miaraka amin'Andriamanitra isika. Fa avy aminy sy amin'ny alalany ny havian'ny zavatra rehetra. Izy ny andohan'ny zavatra rehetra dia izy koa ny hafarany. Zavatra rehetra dia izy avokoa ny mihazona azy, fa ao amin'ny daholo zany. Le zanaka adala zay nanomboka tamin'eo meo aho. Dia avy eo izy nanetry tena. Nanao hoe raha eo ataovy arak'izay ilainao ahy. Taona maro lasa, za zany tena tsy manety afa-po zany, tsy nety inona mihitsy. Fa mila nampianarin'Andriamanitra ty afartia, fa tsy ny zavatra mihitsy no afa-po atsika fa Andriamanitra irery mahavita zany. De nisy fotoana tena nandalo ny fametrahan'ny tompo tato am-poko hoe tsy tiako hangataka zavatra amiko intsony. Ianao aloha ratsy mihitsy miteny zany. Ka isaky ny mitady hangataka zavatra ray fa mila miverina kely de lasa hoe tsy maninon'Andriamanitra ny anilaiko de ianao. Fa Andriamanitra niezaka nandamin-javatra teo amin'ny fiainako. Tahak'izay lazaiko tsy manina mangataka zavatra, fa mety tsara ny fanananao fotoana zay hojanonanao kely. Zay mba handalovana fotoana ilazanao kely hoe afaka manao zany tsy misy. Ianao mahalala zay ilaiko, fa mbola mila anao mihoatra. Fa ny farany tonga teo amin'ny fotoana zay nanaovako zany de nanomboka tsara sy tsara hatrany ny fiainako de izaho. Hitanareo, nandany fotoana betsaka amin'Andriamanitra sady lasa zavatra fotra zany de nahita iteny ty andre mandeha ary nisy lanjany tamiko zany. Fa za kosa dia aoka hita ny tavanao amin'ny fahamarinana. Fahitsiana marina de ny fiarahana mahitsy aminao. Aoka ny endrikao no afa-po ahy. Raha mifo de ny fananana fifandraisana tsara aminao, raha miteny hafa izy de milaza hoe dia tena ho afa-po mihitsy rehefa akaiky ny fifandraisako aminao de ho ianao foana no zavatra voalohany ao an-tsaiko isa-maraina. Tsy mahafinaritra ve zany? Salamo 7:30. Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra, mangetahitanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Manao ny vavako matetika aho hoe Andriamanitra ianao no mila mameno ny etaeta ny fanahiko satria miaina amin'ny fiarahamonina zay miaina sy tsy mamoa. Mila anao. 5 mba ho afa-po anie ny tontolo misy Averintsika rehetra afa-po. Toy ny vokitsoka sy tavy no avokisany fanahiko ary amin'ny molotra falifaly no ideran'ny vavako anao. Raha mahatsiaro anao mpandriko de mieritreritra anao amin'ny fiambenan'alina. Fa efa namonjy ahy ianao ary eo ambanin'ny aloko ny elatrao no iobiko, mifikitra amiko ny fanahiko, manohina ahy ny tananao ankavanana. Io zao de olona tena tian'Andriamanitra kokoa amin'ny fiainany. Ary afaka milaza fa Davida mpanjaka tsy nitady ondry hafa mba hifaliana, na koa ay maitso hafa, na mbola noratra hira hafa koa. Zaza tsy mahita hoe nisy fahasamihafana loatra tamin'izy mpanjaka na tsy, fa faly tamin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izy. Afaka mampanantena anareo jereo fa anome teny fikasanareo avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ianareo zay manao an'Andriamanitra ho lohany amin'ny fiainanareo. Raha tena miezaka mafy ny anao azy ho lohany ianareo de hitanareo midika safidy-tsaina sarotra atao zany, fa tsy resaka fomba mpivavahana fotsiny zay lazaintsika, fa tena miresaka fanaovana azy ho lohany mihitsy ny anaovana ny sitrapony de ny lalany aloha. Ary miteny anareo zao nareo koa tsy mba ho tabaka
fitahina na izay ilaina na izay irina fa teny fikasana zany amen